Anatsarana ny fitakina ny Abatsena, apidi-bola bebe kokoa eo nivon'ny commune dia Pitaky Abatsena, 720 mianadavy amin'ny commune Antananarivo renivohitra no iparitaka amin'ireo tsena eo ambany fiadin'ny commune manomboka izao. Nahazo Pitaky Abatsena 720 ny commune Antananarivo renivohitra, iparitaka amin'ireo tsena eo ambany fiadin'ny commune izy 720 mianadahy ireto manomboka izao. Mba entina hanatsara ny fitakina ny Abatsena mba hampidiram-bola bebe koa eo anivon'ny commune ny tanjony. Efa piasan'ny commune ihany izy ireto no nampanaovana fanadinana tamin'ny volana febroary teo ary nahazo fiofanana teo amin'ny 2 volana teo. Amin'ny izy 720 mianadahy ireto dia 220 no vavy. Fanadinana natao zany tamin'ireo prefecture vaovao dia ireny ny anisan'ny olona afaka atao anatin'ilay izy. Misy tsy afaka atao dia misy afaka. Zavatra kely zany izy toa anao nanao fianianana ohatran'izay dia zavatra ngeza be zao sady ho anatrehan'Andriamanitra ny ohatrehan'ny firenena dia miangatahana tsakasin-davany hanatanteraka an'izay fiananana vita. Tanterahana tetsy amin'ny lapan'ny fitsarana tetsy Anosy ny fianianana nataon'izy 720 mianadahy ireto. Tsy nisy tompona andraikitra ambony amin'ny commune tonga nanatrika ny lanonana.